Bonjour, bonsoir daholo tsika rehetra. Fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana indray eo amintsika. Raha hiditra indray tsika amin'ny fampianarana amin'ity an'ity. Fahasoavan'ny tompo dia tafiditra tsika izany amin'ny tapany fahatelo amin'ilay apokalipsy toko 4:12. Dia hiditra izany tsika ny amin'ilay resaka hoe fijinjana izany. Io moa izany io fijinjana io misy lafiny anankiroa izy io ka hiresaka an'io tsika izany rehefa avy eo fa alohan'izany aloha dia alohantsika hivavaka aloha metraka amin'ny fotoana am-pilatanan'ny tompo. Manasa antsika rehetra raha hivavaka. Jehovah Andriamanitra iray io, indray toy izahay mivavaka eto anatrehanao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Raha hianatra sy handinika ny teninao. Eny iray io misaotra anao indray izay raha afaka hiandrosiny amin'ny fampianarana ka tonga indray amin'ny tapany fahatelo amin'ity apokalipsy toko 4:12 ity. Eny ny fomoan-kevitry ny faminaniana dia tsy efa na ny fahalalana na ny fahendrena fa amin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany Andriamanitra iray. Koa mangataka aminao izay raha io, aoka iray ny fanahinao ny no hiasa aminay amin'ny fahafiainona eto. Ampahafantatra anay ny sitraponao mikasika izany ny fampianarana izany. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay. Mio fahendrena izay, mio fahalalana izay. Ka dia aoka ny fanahinao no mpianatra anay ny fahamarinanao Andriamanitra iray. Izay rehetrareto anefa tompo izay miondrika eto anatrehanao dia tsy manana fahamarinana dia kely azy ary tsy mendrika nanenonina ny anaranao satria firenena malotomolotra izay tsy mahasina ara-pitsondran-tena ary raha miezaka anao tsara izay dia ny ratsy mandrakariva no mibahana. Koa manatitra ny fifonanay izay raha eto anatrehanao ny eloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Afao izay Jesosy io amin'ny fahalemenay, afao izay amin'ny ota izay malaky mahazo anay, afao izay amin'izay fahotana vitanay teo anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Koa mangataka aminao izay Kristy aoka an'ilay ranao soa hanadio sy hanasanay, hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ilay ranao hanamarina anay Kristy sy hanamasina anay, mampiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Ta io indray izay raha hiarika ity anao ity, arovy izay mifakapanahy, mihoery izay hivoany am-pandresy amin'ny ady rehetra izay hatrehanay. Ka aoka raha ianao ny aloha lalana anay sy vody lalana anay, ary aoka ny sitraponao mandrakariva no tanteraka. Tafio ny fanahinao izay raha io, hamasiny izay ho masina anao satria masina ianao. Dia raina mandrakizay ny anaranao iray, kalazay ny anaranao any. Dia ho ampelantananao iray metrahanay ny lafim-piainanay rehetra, aoka tompo tsisy arombaka izay eo ampelantananao. Indrindra moa izao fampianarana izao, ny fampitana izany dia aoka tsy hananan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy, fa ilay devoly Satana izay misobatra manakana ny tsy handehanan'izao fampianarana izao amin'ny lafiny rehetra. Dia ilay vonina noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonainy tsy manan-kery sy manam-pahefana lasa ny afo. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonainy tsy manana anjara tsy manam-pahefana aminay dia kely azy, mandevona ny Satana sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Kristy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny fofonainy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay dia kely azy, fa aoka ilay fanahin'ny voninahitra iray mitoetra aminay. Ho an'ireo izay tsy salama Andriamanitra iray, enoa ny fitarainan'izy ireo, mamindra fo amin'ny ianao. Ka hanala ny refo izay mahazo azy, hanasitrananao azy ireo. Ho an'ireo izay sahirana ara-pivelomana sy ny tolona maro samihafa amin'ny ady izay ataony isan'andro, na amin'ny asa, na amin'ny mpampiasa, na amin'ny tompotrano, na ny ofatrano, na amin'ny fitaizana ny zanaka, ny sakafo hohanina, ny zavatra izay ilaina isan'andro, ny eo amin'ny fianakaviana, ny amin'ny fanarahana izao hafatra izao, sy ny sisa maro samihafa. Eny raha io, enoa ny fitarainan'ireo zanakao, aoka raha tsy hafona hasaraka azy anenao. Ka hiazy momba azy isan'andro, fa ianao nefa miteny indray manao hoe katsao ny fanjakako sy ny fahamarinako fanampy anareo ny zavatra rehetra. Dia aoka raha hiasa hitantana azy ireo nenao, satria efa nametraka ny fiainana teo ampelantananao izy ireo. Dia mitenena aminay indray raha io fa voninkazo izay mpanomponao ny anaran'i Kristy. Amen. Eny iroso indray ary tsika ny amin'ny lesona dia hiditra izany tsika ny amin'ny tapany fahatelo indray amin'ity apokalipsy toko 4:12 ity. Dia miresaka ny amin'ny resaka hoe fijinjana zany izy ity.
Ka vakitsika zany izy ity eo anomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 20. Vakitsika izy ity manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 20. Dia izao ny vakiny teny. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fitsinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: aro soa ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjana ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana fijinjana maranitra teo tamin'ny feo mahery hoe: aro soa ny fijinjana maranitra, ka angony ny sapaham-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroso ilay anjely tany ny fijinjany, dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy raha nahadifotra hatramin'ny lamboridy soavaly ka lasa hatramin'ny 900 stadio. Izay zany ny vaky teny mikasika n'ilay tapany fahatelo iny zany miresaka ny aminy hoe nisy izy zanak'olona izay zany hoe fahitana indray ty hitanjonona ty zany. Zanak'olona nitafy rahona zany hoe teny ambonin'ny rahona izy. Dia manana satro-boninahitra izy ary manana fijinjana maranitra izy eny an-tanany. Dia nisy anjely niteny taminy manao hoe: aro soa ny fijinjanao ka jinjao ny tany izy fa masaka ny voa. Inona indray ny zavatra resahany eto zany. Dia rehefa avy eo koa mbola nisy anankiray koa, nisy anjely iray koa nivoaka nitondra fijinjana maranitra teny an-tanany. Dia nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, niteny tamin'ilay anjely nanana fijinjana maranitra manao hoe: aro soa ny fijinjanao, ka manao hoe jinjao ny voaloboka hozy izy. Inona ary ny hevitra izany teny izany indray? Ka ny zavatra iverenantsika kely dia izao hoe raha nanomboka tsika zany ny ivom-besatry ny boky ny Apokalipsy, satria nanomboka teo amin'ny toko 12 ny ivom-besatry ny Apokalipsy, dia inona ny fahitana hitantsika teo? Ny fahitana hitantsika teo dia fahitana tany an-danitra. Dia miresaka an'ilay vehivavy mitafy masoandro. Jerentsika kely ange teo amin'ny toko 12 izy miresaka amin'izay. Toko 12 andininy voalohany dia ahoana izy? Zao ny zavatra teneniny eo: ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro. Io najanontsika izy. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy masoandro. Dia iza moa vehivavy mitafy masoandro fa maneho ilay fiangonan'Andriamanitra zany io. Maneho ilay fiangonan'Andriamanitra io. Ary vehivavy io dia izao nenjehan'ilay dragona izy io. Nenjehan'ilay dragona izy io. Dia ny zavatra hita nefa dia ity ankehitriny ny fahitana izay omenantsika eto indray dia izao miverina any an-danitra indray ilay fahitana zany mikasika ilay zanak'olona. Nahoana? Mitaingina rahona, zany hoe eny ambony rahona ilay zanak'olona. Hodidinina rahona zany izy. Verenantsika kely ilay andininy toko 410 teo. Dia ahoana izy eo amin'ilay andininy 410 tapany voalohany. Dia izao ny teneniny: ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Indro nahita rahona fotsy aho izy, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satro-boninahitra volamena hozy izy. Zany hoe ty zanak'olona ty zany ny fahitana eto indray zany dia fahitana any an-danitra koa izy. Fa zao zanak'olona mitaingina rahona ary nanana satro-boninahitra volamena ty zanak'olona ity. Ka ity fahitana zany ny amin'ilay zanak'olona ty izay mitafy rahona ty, satria ny ambony rahona izy, dia mamaly an'ilay vehivavy
Zany hoe mifamaly am'le fahitana hitantsika zany tamin'ilay vehivavy mitafiraona ary amin'ny fanombohan'ilay ivombesatry ny apokalipsy le ary amin'le toko faharombeny folo. Raha le vehivavy zany tariny tafiraona hitantsika tsara. De aty amin'ny toko faefatra ambin'ny folo koa zany tsika de mahita zanak'olona igny koa tsika manona mitafirao ihany koa lay zanak'ondry izany. Ka arak'ilay teneniko teo hoe mamaly an'ilay vehivavy ary amin'ny toko faharombeny folo izy. De hoe mamaly ahoana moa zany? De fantatsika tsara fa lay vehivavy tary amin'ny toko faharombeny folo de zao noendrehan'ilay dragona izy io. Nataony aza lambo izy io. Satria hoe ny zavatra vitavin'ilay dragona de hoe hovonoina ho faty izy io. Ao amin'ny apokalipsy toko faharombeny folo andininy fahafito ambin'ny folo izy miresaka an'izay verenantsika kely. Toko faharombeny folo andininy fahafito ambin'ny folo de zao nivaky ny teny. De tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona hozy izy ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, le vehivavy mitafy iny io, le mitafiraona io. Ka rehefa tezitra izy de nandeha niady ahoana izy teo? Ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra izy sy manana ny filazana an' Jesosy. Tsy vitany hoe nanenjika ihany izy, fa namono mihitsy hatramin'ny fahafatesana. Noho n'inona? Noho ny tenin'Andriamanitra sy noho ny filazana an' Jesosy. Ka ity vehivavy ity rehefa nendrehan'le dragona de zao, rehefa novonoan'le dragona. Zany hoe nandritra ny periody maro izy ity zany, fantatsika tsara fa nisy fahanenjehana maivay be nandritra ny 900 taona natao an'ity vehivavy ity. De novonoana izy ireo. Rehefa novonoana izy ireo, tapahin-doha teo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra de zao niantso tamin'Andriamanitra ireo fanahin'ireo olona maty ireo. Nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amponina ambonin'ny tany. Zany hoe nitaraina izy ireo. Hoe izao zavatra atao aminay zao, ny famonoana anay, ny fampijaliana anay, ny fanenjehana anay, ny fanagadrana anay, ny fanaovana tsinitsinina anay. Moa ve zay de matimaty foana zany zay ve? Ary moa ve de tsy mba misy sazy ho an'ireo mponina ambonin'ny tany ireo zany fa de afaka manao zay tiany ataony izy. Jereo tsara ty amin'le toko fahenina andininy fahafolo. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Fa tsika kely izy io. Zao no voalaza ato. Ahoana ny fitarainan'ireto vahoakan'Andriamanitra reto izay nenjehana sy napahoriana zany no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Andininy fahafolo. Vakitsika mihitsy andininy fahasivy tsy maninona. Andininy fahasivy sy ny fahafolo. Ary rehefa novahany ny tombokase fahadimy de hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalianao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany. Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalianao ny rahanay amin'izay monina ambonin'ny tany. Mandra-pahoviana no hitsarahanao ny rahanay sy hamalianao izany amin'ny mponina ambonin'ny tany, satria ny mponina ambonin'ny tany no nanenjika sy namono azy ireo zany, nanao tsinitsinina azy ireo. Ankehitriny anefa zany amin'ity fiaviany zanak'olona ity zay mitaingina le rahona miaraka amin'ny satro-boninahitra sy ny sabatra sy ny fijinjana maranitra eny an-tanany, de tonga zany ty zanak'olona ty aninona? Amerariny an'ireto olona masina reto. Tonga zany ny famaliana eto zany, ny zavatra natao tamin'ireto olona masina ireto. Ka le fiavian'le zanak'olona eny amin'ny raolanitra miaraka amin'le fijinjana maranitra zany no amaly lay fitarainana sy fisentona izy reto teo anatrehan'Andriamanitra zany. Ka iza ary ty zanak'olona ity? De mazava ho azy fa ity zanak'olona ity de zao tsy iza io fa Jesosy Kristy zany io zay ho avy. Le nandrasana hatramin'izay. Hoe indra izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy. Ho avy Kristy, efa
nataontsika mbe teny teto zay. Ka ty zanak'olona zay tonga ty zany dia Jesosy Kristy io zanak'olona io, ary Kristy mihitsy any amin'ny filazantsara any dia milaza fa izy io zanak'olona io. Matio 4:20 resaka an'izay. Matio 4:20 ny andininy 7:20. Matio 4:20 dia vakitsika ny andininy 7:20. Dia rehefa avy eo vakitsika ny andininy 9:20. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Rehefa tonga tany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona. Izany hoe mitenitenany zany Kristy hoe iza moa ny ilazan'ny olona na hoe zanak'olona io. Dia azao mbola tenena aty amin'ny andininy 9:20. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izany hoe ilay zanak'olona dia hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izany hoe Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, Kristy ilay zanak'olona. Ilay zanak'Andriamanitra ka ity zanak'olona ity. Le Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Dia mbola tohizany ary izy amin'ny andininy 13:20 dia inona lazany amin'ny andininy 13:20 hoe tsy Matio 4:20 zany fa Matio 4:10 azafady. Matio 4:13 izy miresaka an'ilay hoe io zanak'olona io zany ho avy io zanak'olona io. Matio 4:13. Dia zao ny zavatra lazainy. Andininy 13. Ary nanenjika anareo tamin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa. Tsy hatapitra ny tanàna Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Izany hoe Kristy zany dia milaza eto fa io zanak'olona io dia mbola ho avy indray io zanak'olona io. Kristy milaza ny tenany hoe izy ilay zanak'olona. Dia rehefa niteny Kristy manao hoe ataony olona iza moa ny zanak'olona dia Petera nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia Kristy tenany mihitsy eto ny mbola milaza manao hoe mbola ho avy indray io zanak'olona io. Raha averintsika vakiana kely ilay izy teo. Ary nanenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa tsy hatapitra ny tanàna Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Izany hoe ilay zanak'olona zany mbola ho avy indray. Amin'ny fotoana oviana nefa ny hatongavan'io zanak'olona io. Dia fantatsika tsara fa amin'ilay fiaviany zany hitsara. Amin'ilay fitsarana. Satria ho avy Kristy. Hitsara. Dia eto izy nefa ny aty amin'ilay Apokalipsy 4:20 dia lazaina fa eny ambony-drahona ilay zanak'olona. Manana satro-boninahitra volamena ary manana fijinjana maranitra eny an-tanany. Amin'ny fomba ahoana io fiaviana io? Dia jereo Apokalipsy 1:7. Ahoana izy izy? Apokalipsy 1:7. Dia zao ny vakiny teny. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Enina dia izay nandefina azy izy ary tomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny amen. Indro izy avy amin'ny rahona ozy izy ary ny maso rehetra ahita azy. Dia jereo fa amin'ilay Apokalipsy 4:20 izy dia mitovy amin'io ilay zavatra lazainy io. Raha vakitsika ilay andininy 4:20 teo. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Zavatra teneny tareo indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Dia Jaona nefa mahita an'izay fahitany izay hoe ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Tena avy any amin'ny rahona mihitsy Jesosy zany. Eny ambonin'ny rahona Kristy. Araka ilay voalaza ary amin'ny Apokalipsy 1:7. Fa amin'ity fahitana farany ity zany dia zao hoe ity fahitana ity zany dia mifantoka tanteraka ny amin'ny ny fanantenan'ny kristianina rehetra.
Zany hoe ao anatin'io ny fahitany ny fanantenan'ny kristianina satria miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Izay no nandrandray ny kristianina. Inona moa ny fanantenantsika kristianina? Ny fanantenantsika kristianina dia zao hoe manantena izany fiavian'i Kristy fanondrony zany. Ka ny filazana eto fa hoe indro Kristy ho avy amin'ny rahona. Andray ny hitsara zany izy, ary tsy vitany hoe hitsara izy fa andray ny fanjakana eto an-tany izy. Dia zao hoe eo ny toeran'ny fanantenan'ny kristianina rehetra. Io ny zavatra nandrandray ny ireto vahoakan'Andriamanitra reto, izay nenjehina noho ny amin'ny fahamarinana noho ny teny filazana azy sy noho ny didin'Andriamanitra. Ary izy ireo dia miaina tao anatin'izany fanantenana zany. Ary izay kristianina rehetra miandrana ny fiavian'i Kristy dia miaina ao anatin'izany fanantenana zany ho avy Jesosy. Miandrandra izany fiavian'i Kristy zany, ka rehefa ho avy Kristy dia hitsara. Rehefa ho avy Kristy dia handray ny vahoakany. Rehefa ho avy Kristy dia omena azy ny fahefana rehetra. Omena azy ny fahefana eto an-tany. Handray ny fanjakana izy. Ka tsy atao mahagaga zany zay raha ohatra ka tany amin'ny fiangonana voalohany ny fiaraban'ny kristianina. Zany hoe tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany rehefa mifampiaraba ny kristianina dia inona ny fomba fiaraban'izy ireo? Manao hoe Maranatha. Inona moa ny dikan'ilay hoe Maranatha? Ho avy Jesosy. Satria ao anatin'izay fiavian'i Jesosy zay zany ny toeran'ny fanantenan'ny kristianina. Hoe ho avy Kristy. Raha Kristy arany tsy tonga, foana ange ny fanantenantsika zany. Zava-poana ihany ny vavahantsika. Satria nahoana? Raha tsy manana fanantenana zany ianao ny amin'ny fiavian'i Kristy hoe andray antsika Kristy, dia inona ny antony ivavahanao? Fa vokatra izay fanantenana ho an'i Kristy hoe ho avy izay andray an'ny vahoakany. Dia izay no mamelona ny fanantenantsika. Dia mba amelombelona ny fanantenan'izy ireo, ny finoan'izy ireo, dia nataon'ny kristianina voalohany mihitsy, ny fiangonana voalohany rehefa mifampiaraba ry zareo dia inona fampiarabana? Maranatara lahy, Maranatara nabavy. Inona moa dikan'ilay Maranatara? Dikany hoe Maranatara dia hoe avidy Jesosy tompo. Zany hoe miantso ilay fiavian'i Kristy, avidy Jesosy tompo. Zany hoe hita ao anatin'ny fiainan'izy ireo zany izay hoe fanantenana zay ny amin'ny fiavian'i Kristy. Anika natao fifampiarabana mihitsy zany teo amin'ny kristianina ny amin'reto fiangonana voalohany reto hoe Maranatha rehefa mifampiaraba. Io Maranatha io moa zany avy amin'ny teny arameanina izy io. Dia ny dikany dia hoe avia Jesosy tompo. Dia izay ny fiainan'izy ireo miaina ao anatin'izay fanantenana zay ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ary tsy ireo ihany fa na itsika amin'izao fotoana izao ary dia izay ny tokony hampiorenana ny finoantsika hoe ho avy Jesosy. Aza menatra ny fampiaraba amin'ny rahalahy na ny anabavy amin'izany manao hoe Maranatara lahy, Maranatara nabavy. Satria antsoina mihitsy io fiavian'i Kristy io. Mbola iresaka an'io tsika ny Apokalipsy 2:20 any. Fa any amin'ny Apokalipsy 2:20 izy dia izay mangetaheta izy aoka hiantso anao hoe avia. Zany hoe antsoina mihitsy zany io fiavian'i Kristy io. Mbola iresaka an'izay tsika. Dia Daniel mpaminany ihany koa naminany ny amin'io fiavian'io zanak'olona indray. Miresaka n'io fiavian'io zanak'olona ihany koa Daniel ny amin'izy hoe ho avy any amin'ny raolinlanitra andray ny fanjakana. Daniel 7 jerentsika kely. Daniel 7 dia ny 17. Daniel 7 dia ny 17 sy ny 14. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy izy? Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahona lanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy dia napanakekeny teo anatrehany. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava hozy izy.
ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho izy izy ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahoan'ny lanitra. Io le zanak'olona hitantsika amin'ny apokalipsy teo. Le zanak'olona eny amin'ny rahoan'ny lanitra. De ahoana nahitany Jaona azy? Ary nakeo amin'ny fahagola izy, izy ny fahagola ty Jehovah Andriamanitra, ary nakeo amin'ny fahagola izy ka napanakekeny teo anatrehany. Ary nomenina ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana izy. Nomena ny fanapahana sy ny voninahitra ary ny fanjakana izy. Nomena azy ny fahefana zany. Navela anjaka izy. Izay nge mahatonga anazy raha mijery tsika amin'ny apokalipsy 7:10 raha iverenantsika kely le izy. Ny zavatra resahany eo amin'ny apokalipsy 7:10. Raha mamaky tsika 7:10 dia ahoana izy izy? Satria izy tariany teny nomena azy ny fanapahana sy ny fahefana izy ary ny fanjakana. Dia jereo ny zavatra teneniny eo amin'ny 7:10. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony rahona izay nisatroka satro-boninahitra volamena. Maninona ity zanak'olona ity no misatroka satro-boninahitra volamena? Satria anjaka izy. Nomena azy ny fanjakana zany. Io le zavatra teneniny ary amin'ny Daniela, nomena azy ny fanapahana sy ny fahefana ary ny fanjakana. Aty amin'ny apokalipsy 7:10 dia hitantsika eo amin'ny lohany le satro-boninahitra. Satria nomena azy zany le fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahefana. De raha miverintsika ny any amin'le fahitanany amin'ny Daniela teo, miresaka le zanak'olona ihany koa eny amin'ny rahona. De zao tsy vita hoe nomena azy fotsiny ny fahefana sy ny fanjakana, fa hoana ny fitsarana ihany koa de nomena azy. Ny fitsarana ihany koa de nomena azy. Satria rehefa nomena azy ilay fanapahana sy ny fahefana ary ny fanjakana, dia navela tsara ihany koa izy. Daniela 7, 4:20 miresaka an'izay. Daniela 7, 4:20. Tapany voalohany. Dia ahoana izy izy? Ary hipetraka ny mpitsara. 4:20 tapany voalohany. Ary hipetraka hozy izy ny mpitsara. Zany hoe rehefa nomena azy zany manino izy ty? Rehefa nomena azy rehefa nomena azy ilay fanapahana sy ny fahefana dia hitsara izy. Amin'ny teny frantsay tenenina azy hoe puis viendra le jugement. Zany hoe aorianany nanomezana azy ilay fahefana zany sy ny fanapahana ary ny fanjakana. Dia ahoana izy izy? Dia ho avy hozy izy ny fitsarana. Tonga ny fitsarana zany. Zany hoe ty zanak'olona zay ho avy anjaka ty zany dia zao hitsara ihany koa izy ty. Ka io fitsarana io zany zay ho ataony dia zao. Io zany zavatra hitsanga farany iseho eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona izany. Ary ny zanak'olona no manatanteraka an'izay fitsarana zay satria mifandray amin'le fiavian'i Kristy zany io. Mifandray amin'le fiavian'le zanak'olona zany io fitsarana io. Mifandray amin'le fandraisany amin'ny fanjakana zany io fitsarana io. Ka rehefa ho avy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia anino? Tsy hoe andray ny fanjakana fotsiny izy, fa hitsara ihany koa izy. Hitsara ihany koa izy. Dia izay no mahatonga manao hoe eo amin'le apokalipsy 7:10 ahoana ny ahitantsika azy eo amin'le kasika le fitsarana raha verenantsika le izy. Apokalipsy 7:10 verenantsika vakina ihany le texte zany. Dia hozy izy, ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona mipetraka teo ambony rahona izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ka le fitsarana zay ho ataony'ity zanak'olona ity dia aseho amin'iny, aseho amin'le fijinjana maranitra eny an-tanany. Io ny sary asehon'ilay fitsarana eto zany, le fijinjana zay eny an-tanany io satria hijinja izy. Ka le fijinjana zany dia fitsarana zany io fijinjana io. Ka amin'ny fotoanan'io fitsarana io zany, satria miaraka amin'ny fijinjana izy eny an-tanany, dia zao
vitany amin'ny fanjakany bibidia ny amin'ny fanjakany Babilôna. Esorina aminy izay fahefana izay. Dia izay mihitsy le teneniny eo amin'le Daniela 7 teo, raha toizantsika le vaky teny amin'le 9:20, raha iverenantsika kely le izy. Daniela 7 ny 9:20. Daniela 7 ny 9:20. Dia inona zavatra teneniny raha vakitika iray manontolo le izy. Ary ipetraka ny mpitsara ozy izy, ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy. Rehefa hitsara zany Kristy, dia inona zavatra ataony? Esorina ozy izy ny fanapahany izy io esorina io. Ny fanjakan'ny bibidia io fanapahana resana azy esorina io. Ny fanjakan'le tandroka kely io, le Babilôna io. Dia ozy izy fa hipetraka ny mpitsara ozy izy ka esorina ny fanapahany. Le fanapahany bibidia io esorina io ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy. Esorina aminy zany ny fahefany sy ny fanapahany ary ny fanjakana. Le fahefan'ny bibidia io, fahefan'ny Babilôna io, fahefan'le tandroka kely io esorina io. Satria efa tonga le fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Dia tonga Kristy tsara anaisotra an'izay fanjakan'ny bibidia izay. Ka io zavatra mitranga farany io zany, raha miresaka ny amin'le fitsarantsika, dia io zany maneho ny fahatanteran'ny fanantenana zany. Maneho ny fahatanteran'ny zavatra izay nandraindraina sy nandrasana hatramin'izay. Satria ny vahoakan'Andriamanitra dia niandrandrana izany hoe ovian'Andriamanitra ny tsarahanao ny mponina ambonin'ny tany. Ireo izay mpanarabiraby ianao ireo izay manitsaka ny lalànao sy ny didinao, ireo izay manenjika ny vahoakanao, manarabiraby azy ireo izay managadra azy ireo izay mamono azy ireo izay maniratsira azy ireo. Ovian'Andriamanitra ny tsarahanao ny rahanay amin'ny mponina ambonin'ny tany. Tonga le fitsarana, amaly Andriamanitra, amaly Kristy. Ka eo zany ny fahatanteran'ilay zavatra nanandraina sy nandrasana hatramin'izay zany, dia miresaka ny amin'ilay hoe fitsarana. Ka averiko tsara, inona moa zany le fitsarana izay atao teto? Fa io zany le sary asehon'le fitsarana dia le hoe fijenjana izany. Fijenjana izany. Izay zanak'olona miaraka amin'ny fijenjana maranitra eny an-tanany. Dia izao ny zavatra teneniny eo vakitsika le izy. Raha iverenantsika le Apokalipsy 4:12. Ahoana izy izy? Vakitsika le 4:12 dia toizantsika le izy amin'ny 15:10. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka amin'ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijenjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoa ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Nisy anjely iray koa izy nivoaka avy teo amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery izy tamin'ilay mipetraka teo ambony rano, zany hoe tamin'ilay zanak'olona manana satro-boninahitra zany, manana sabatra maranitra, manana fijinjana maranitra teny an-tanany. Dia nilaza izy nanao hoe: arosoa ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny voa. Arosoa ny fijinjanao fa masaka ny voa. Ny fijinjana moa maninona no miresaka fijinjana zany? Raha vao miresaka fijinjana ianao dia amin'ny fahamasahany vokatra zany no resahana. Raha vao miresaka ianao hoe fijinjana izany, zany hoe ny fijinjana dia zao rehefa manangom-bokatra zany ny tonga ny fijinjana. Zay no atao hoe fijinjana. Rehefa masaka ny vokatra. Jereo tsara fa ty amin'ny Joela ty izy miresaka an'izany. Joela 3:17. Andeha kely tsika ty amin'ny Joela. Joela 3:17 dia ny 17. Tapany voalohany. Joela 3:17, raha solova tsisy
Zavady Joela toko faefatra andiny ny 17. Joela toko faefatra andiny ny 17. Ahoana ozy izy? Arosoy ny fijinjana fa masaka ny vokatra. Ny fotoana fijinjana dia amin'ny famasahany vokatra zany no arosy ny fijinjana, fa tsy hoe andeha hijinja ianao nefa le voa mbola tsy masaka. Keto zany dia zao hoe rehefa tonga zany andro fijinjana zany dia amin'ny fotoana famasahany vokatra zany no anaovana an'izany fijinjana izany. Ka ny fijinjana zany dia maneho iny, ny fijinjana dia maneho famasahany vokatra na ihany koa hoe fiafaran'ny fanorin'ny vokatra. Satria amin'ny fotoana famasahany vokatra zany dia zao tsy afaka mijanona ela eny an-tsahatsony ny vokatra. Fa manino? Lo azy eny raha vao tsy jinjainao. Simba le vokatra. Satria efa masaka izy amin'ny fotoana zany. Ka zany hoe tonga zany ny farany. Tsy maintsy anesorana ny vokatra amin'ny toerana izay misy azy. Ka ny fijinjana zany dia zay ny zavatra asehony. Maneho famasahany izy sy maneho fiafarany. Satria tonga ny fahataperana hoe tsy afaka maniry mihoatra n'iny intsony izy fa efa masaka tsinony. Dia zay zany sary asehony hoe ny fijinjana zany maneho fahamasahana vokatra sy maneho ny farany fanindriny zany. Dia ahoana ozy izy Amosa mikasika an'izay zavatra zay? Amosa 9:2 raisitsika eo kaiky eo ihany. Dia zao no teneniny eo. Amosa 9:2. Aroa izy, zany hoe Jehova no miteny amin'ny Amosa eto. Inona no hitanao ry Amosa? Dia hoy izy zao, arina feno voankazo masaka fahavaratra ozy izy. Inona no hitanao ry Amosa? Dia hoy Amosa nanao hoe arina feno voankazo masaka fahavaratra. Dia hoy Jehova tamiko, tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra aminy intsony aho. Tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra aminy intsony aho. Eo zany le fifandraisana nyresantsika teo hoe le fahamasahany vokatra zany maneho inona? Maneho farany. Maneho farany le fahamasahany vokatra satria eto izy dia miteny hoe aroa izy. Inona no hitanao ry Amosa? Dia hoy izy, arina feno voankazo masaka fahavaratra. Dia hoy Jehova tamiko, tonga amin'ny Israely oloko ny farany, tsy handefitra aminy intsony aho. Zany hoe le fahamasahana zany maneho fiafarana ihany koa. Satria tapitra ny fanirian'le vokatra zany. Tsy afaka mihoatra an'izay izy. Ka rehefa manangom-bokatra zany ianao dia ny dikan'izay dia zao le fahamasahana zany maneho fiafarana. Le fahamasahana maneho fiafarana. Ka eto zany araka le niresantsika teo hoe le fahamasahana maneho fiafarana. Dia amin'ny teny Hebreo ihany koa izy io, ny fanononana zany ilay hoe fiafarana sy ny vokatra. Satria rehefa tonga ny vokatra dia amin'iny zany fijinjana. Ka le fiafarana zany na hoe ny farany sy ny vokatra dia mitovy ny fanononana azy amin'ny teny Hebreo. Mitovy ny fanononana an'io. Satria ny farany amin'ny teny Hebreo dia midika hoe ny fanononana azy dia hoe ketz. QETZ. Ny fanononana ilay hoe farany dia hoe ketz. Ary ny fanononana ihany koa ilay hoe vokatra dia hoe kaitz. QAITZ. Ny fanoratana azy tsy mitovy fa ny fanononana azy mitovy. Ny farany fanononana azy dia hoe ketz. Ny vokatra maneho fanononana azy dia hoe ketz. Dia hita eo amin'ilay fanononana koa ilay fitoviany zany. Ka misy heviny lehibe zany izay zavatra zay hoe ny fahamasahany vokatra zany maneho ihany koa hoe tonga ny farany. Maneho hoe tonga ny farany. Ka ny farany izay resahany eto anefany, raha miresaka farantsika zany, satria raha miresaka zany tsika manao hoe masaka ny voa. Ka hoe arosoy ny fijinjanao fa masaka ny voa. Arosoy ny fijinjanao maranitra fa masaka ny voa. Ny farany izay resahany eto zany dia zao tsy mitondra loza zany io ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. I fijinjana izay atao eto. Fa mitondra ino? Mitondra
ny fanohatra amin'izay raha ny zavatra misy mitondra fiainam-baovao ho an'ny vaokan'Andriamanitra fijinjana io. Zany hoe fijinjana io zany raha filazana hoe masaka ny voa io dia tsy mitondra loza io an'ny vaokan'Andriamanitra fa mitondra fiainam-baovao ho an'ny vaokan'Andriamanitra. Dia io ilay zavatra resahany eo amin'ny Apokalipsy 20:1. Aolo izy izy Apokalipsy 20:1. Dia izao ny vaky miteny amin'ny anaran'i Kristy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Amin'ny fotoana zany fijinjana dia inona ny zavatra misy? Anavao Andriamanitra. Ny zavatra ho ataony dia izao, anome environnement vaovao an'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Anome lanitra vaovao sy tany vaovao an'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Zay mahatonga azy hoe efa lasa ny zavatra taloha. Efa lasa hozy izy ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Dia jereo fa mbola mitohana izy amin'ny 14. Ary fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy misy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantenana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany hoe tena fiainam-baovao zany no omen'Andriamanitra ny vahoakany, horizon vaovao no omen'Andriamanitra ny vahoakany, lanitra vaovao sy tany vaovao. Satria tsy misy alahelo intsony amin'ny toerana izay omen'Andriamanitra azy ireo, tsy misy tomany intsony, tsy misy fahafatesana intsony, fa efa lasa hozy izy ny zavatra taloha. Foana zany rehetra zany amin'ny environnement vaovao izay toerana ametran'Andriamanitra ny vahoakany io. Teneniny amin'ny 5 ihany koa sy ny 9. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Iza moa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana? Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Kristy ihany koa mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Dia hoy izy, ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Anova izy. Marina izany teny izany. Ny teny izay tenen'Andriamanitra dia mahatateraka izay andefasany azy. 5. Ary koa izy tamiko, tanteraka ireo. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao no alfa sy omega, zany voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Andriamanitra zany mamarana ny zavatra izay misy eto. Andriamanitra koa manao zava-baovao indray, satria izy ny fiandohana, izy ny fiafarana. Raha ny teny Andriamanitra hanao lanitra vaovao sy tany vaovao dia manao an'izay izy. Tanteraka hozy izy. Ireo zavatra ireo. Foanan'Andriamanitra zany izao tontolo hitan'ny masontsika izao. Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny resahako eto. Ka omeny zava-baovao mihitsy isika. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Izay toeran'ny fiadanana izany. Ny toeran'ny fiadanana izany. Ny Apokalipsy zany, ny bokin'ny Apokalipsy dia izao hoe maneho an'ity faran'ity amin'ny endrika anankiroa. Inona ny sary aseho an'ity faran'ity izay lazain'ny Apokalipsy eto na asehon'ny bokin'ny Apokalipsy? Dia amin'ny endrika fijinjana zany no anehoan'ny bokin'ny Apokalipsy an'ilay farany eto. Amin'ny endrika fijinjana roa eo amin'ny tanin'ny Israely. Averiko tsara ilay izy. Ny bokin'ny Apokalipsy zany maneho an'ity faran'ity amin'ny endrika fijinjana anankiroa eo amin'ny tanin'ny Israely. Zany hoe eo amin'ny taona anankiray zany eo amin'ny tanin'ny Israely dia izao misy fijinjana anankiroa zany. Saison zany no resahany eto. Dia ny fijinjana voalohany eo amin'ny tanin'ny Israely dia amin'ny lohataona. Lohataona zany printemps zany. Dia io fijinjana voalohany io, inona ny vokatra angonina amin'izany fijinjana voalohany zany amin'ny lohataona na hoe printemps? Dia ny fanangonana ny resaka hoe céréales zany, na resaka mety hoe voa, ohatran'ny hoe vary tritika, orza zany, na blé,
dia eo ihany koa misy karazana voankazo koa amin'io periody io zany zay angonina ihany koa. Dia amin'ny fanomboan'io fijinjana io dia manao fety ny jiosy satria maka le voaloham-bokatra izy dia le voaloham-bokatra iny atery no an'i Jehova. Dia iny fety ataon'ny jiosy iny le antsoina hoe fetin'ny voaloham-bokatra na hoe fête de la moisson ny fitenenana, ny amin'le vokatra voalohany zany aterinao an'Andriamanitra. Fetin'ny voaloham-bokatra na hoe fête de la moisson aterinao an'Andriamanitra. Izay zany le fijinjana voalohany eo amin'ny tanin'ny Israely. Le fijinjana faharoa indray dia io fijinjana voalohany io zafady zay ny adiniko teo. Le fijinjana voalohany io zany amin'le printemps na amin'ny lohataona, zany hoe ny période misy an'io zany eo amin'ny mai juin eo no misy an'io période io. Dia miditra indray zany tsika amin'ilay fijinjana faharoa eo amin'ny tanin'ny Israely. Le fijinjana faharoa indray zany ny saison misy anazy zany aty amin'ny été ny misy an'io saison io, na amintsika miteny gasy dia hoe amin'ny fotoana fararano zany. Ka zany période fararano zany aty amin'ny volana ohatra amin'ny mois d'octobre aty misy an'le période fararano na hoe période été zany eo amin'ny tanin'ny jiosy. Ka inona no angonina amin'io fotoana io? Inona ny vokatra angonina amin'io fotoana io? Ny vokatra zay angonina amin'io fotoana io zany dia ny voaloboka no angonina amin'io fotoana io. Fotoanan'ny vendange zany io fotoana io, fotoanan'ny fanangonana ny voaloboka zany io, ny fijinjana ny voaloboka, ny fiotazana ny voaloboka. Ka ahoana moa ny fijinjana ny voaloboka? Ny fijinjana voaloboka zao rehefa izy maitsomaitso iny rehefa mivadika mavo izy na mivadika menamena izy, dia iny zany izy no masaka dia amin'ny fotoana iny no jinjana. Dia ohatr'izay koa le hitantsika tary amin'ny lay fijinjana voalohany hitantsika teo tamin'ilay le hoe lohataona. Rehefa masaka koa le voany atsà zany, amin'iny izy no jinjana ihany koa. Dia amin'le mois de mai juin ny anaovana anazy amin'ilay fijinjana voalohany. Amin'le fijinjana faharoa zany rehefa masaka ihany koa ny voaloboka, mivadika mavo na mivadika mena, dia amin'iny no jinjana. Dia eo mois d'août mois d'octobre io zany no fanatanterahana an'izay zavatra izay. Ka iresaka aritsika zany mikasika ny fijinjana io izany. Ka ny zavatra resahantsika zany dia iresaka le fijinjana voalohany tsika, satria ilay farany teo averiko tsara izy, ilay farany zay resahan'ny bokin'ny apokalipsy eto, dia maneho iny ny farany io, maneho le fahamasahan'ny vokatra zany io farany io. Ka io farany zay maneho ny fahamasahan'ny vokatra io zany dia miseho amin'ny endrika roa izy io, dia nampitoviana amin'ny fahamasahan'ny vokatra eo amin'ny tanin'ny Israely. Le endrika roa izay sehony amin'ny fahamasahan'ny vokatra amin'ny tanin'ny Israely dia zao hoe eo ilay hoe fahamasahana amin'ny printemps na ny lohataona, ny fanangonana ireo voa, ny vary, ny blé sy izay voankazo masaka amin'izay fotoana izay. Ary ny fahamasahana faharoa eo amin'ny mois d'août mois d'octobre io, maneho ny fahamasahan'ny voaloboka indray io zany. Dia amin'io fotoana io indray zany no ijinjana ny voaloboka. Ka inona ary zany ny sary asehon'le fahamasahana voalohany? Satria raha nijeritsika ny bokin'ny apokalipsy 4:7 dia tadidio tsara fa misy fijinjana anankiroa ao. Misy fijinjana anankiroa ao. Dia io fijinjana roa io nefany miseho amin'le endrika fahamasahan'ny vokatra koa eo amin'ny tanin'ny Israely zany, mifandray amin'izy io. Ka iresaka zany tsika le fijinjana voalohany. Inona ary ny sary asehon'le fijinjana voalohany zany? Dia izao nefa tapitra indray ny fotoanantsika. Fa aleo dia tohizantsika manaraka izay leson'izay indray ary mba ahafahantsika mahatakatra sy mahafantatra izay tiany ambara amin'izay. Mivavaka isika resaotra an'Andriamanitra. Tomponay masina sy tsara indrindra, mankalaza anao izay mideranao ary
manome voninahitra anao. Satrinay hoe mbola nitondray tamin'ity an'io ity kanefa tapitra ny fotoana ampelantanana eo ampelantananay. Ary ny fanohizana izany fianarana ny teninao izany nefa raha dia mbola petraka mandrakarivo eo ampelantananao ka dia aoka ny sitraponao ny tanteraka fa tsy ny anay. Teraina ny anaranao raha io, teraina ny anaranao Kristy. Aoka ny fanahinao raha efa niasa taminay ka nampafantatra anay ny zava-miafy ny teninao. Amin'ny anaran'i Kristy nanandratanay izany vavaka izany iray tetonatrenao misora Tompo Iray Masina. Dia mana-masinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Amin'ny manaraka indray tsika mianara. Bye bye daholo.